La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Label.com, la référence en impression numérique, Manulchano ni Vaovao. Namoaka fanambarana ny armada ary nilaza fa hanoana Andriamatoa Andry Rajoelina araka ny efa nifanarahana fa hotokana ny kandida hotoanana amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika taona 2024. Nanaitra maro ny fahitana ny antota taratasy manambara fa nisy fanodikidina volam-bahoaka amina miliara nataon'ny ben'ny tanàna ny Fianaratsoa teo aloha Petra Kotoniaina. Teboka telo lehibe no tena misongandana amin'izany. Tsy nahitana vahaolana ny fiainana teo amin'ny ministeran'ny angofo sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitaterana tamin'ity androany ity. Ho fampiarana ny vidiny tena izy, fantatra fa hiakatra 50 ariary isam-bolana ny vidin'ny solika. Manambana ny apakatra sarandalana ho 700 ariary ny UCTU ny farany volana aogositra ho avy izao raha tsy misy ny vahaolana. Asa manana ny toerany ary mampidi-bola ny fanamboarana cadre photo sy fitaratra nanomboka ny taona 1700. Tsy mahavelo ny intsona nefa izany ankehitriny noho ny fitobahan'ireo cadre avy any ivelany. Marisaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiakatra 170 ireo namoniny ao Indonezia amin'izao fotoana izao ary mihoatra ny 5 alina sy ray hetsy ireo nafindra toerana vokatry ny horohorontany goavana ny seho tany an-toerana ny alahady lasa teo. Tomboky lasy, tomboky fahafaly miarabanareo indray tonga eto amin'ny fampalalam-baovao amin'ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Manasa anareo ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny politika avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao. Namoaka fanambarana ny armada ary nilaza fa hanoana Andriamatoa Andry Rajoelina araka ny efa nifanekena fa hotokana ny kandida hotoanana amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika taona 2024. Arao avy hatrany ary ny antsipriny izay etiny Gaetan Andriatsilavo. Araka ny efa nifanekena fa hotokana ny kandida hotoanany armada amin'ny fifidianana filoham-pirenena, namoaka fanambarana izy ireo izay mivaky ho toy izao. Fanambarana ny taona 2024 rehefa nahatsapa ny fanitsakisana ny lalam-panorenana nataon'ny fitondrana sy ny tsikombakomba ratsy teo amin'ny androm-panjakana ary ny fitatanandra ratsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ireo antoko sy vondrana politika mpifaninana tamin'ny fifidianana ka manana solombavambahoaka eo amin'ny anteny meram-pirenena, ny mapara, antoko malagasy miara-miainga, avana, iaraka isika, atoko maitso, lia raika dia nanapa-kevitra ny anangana ny Alliance Républicaine de Madagascar Armada izay rafitra andrindrana ny fanovana ilain'ny firenena. Ny fanekena ihany koa fa hotokana ny kandida hotoanana amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ny taona 2024 ary dia Andriamatoa Andry Rajoelina no kandida hotoanana amin'ny fahafitony volana Novambra 2024. Nanamafy ny safidiny Armada ny fahitany rehetra ny UEM, Initiative Emergence de Madagascar, izay mifanojo amin'ny vinan'ireo antoko sy vondrana politika mandrafitra azy. Natao teto Antananarivo ny alarobia fahafitony volana aogositra 2024. Ialana tsiny kely moa tamin'ny tsy fotombanana ny feo kely teo fa ny anoizantsika ny vaovao dia tahaka ny armada nanao fanambarana ihany koa androany antoko politika Freedom fa manoana ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Miantarandrianay. Efa nahiny maro taoriany fanoherana ny fitondrana HVM nataony antoko Freedom nandritry ny taona maro. Androany nanao fanambarana ny filohan'ity antoko ity fa manoana ny filantsako vidiny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Vory sy ny kandoa ary ny Bureau national ny antoko tao anatina fotoana fohifohy dia nandray fanapahan-kevitra goavana fa voalohany indrindra dia anoana ny filatsako vidina Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena.
Tsy tokony hiverina eo amin'ny fitondrany intsony noho izy ny filoham-pirenena ankehitriny Rajoelina Mampianina noho ny fahitana ny tsy fahambiazany teo amin'ny fitantanana ny firenena. Tato anatin'ny 5 taona latsaka ny totongana ny toe-karena malagasy ary nihemitra hatrany Madagasikara. Teboka maro no maneho izany. Raha tsy tamin'ity fitondrana ity tsy nisy zava-dozana ataontsika nga hoe scandale na mpanolotsaina manokany filoha mivoaka gazety any ivelany fa hoe tratra mitondra 3 millions d'euros ravim-bolany amin'ny seranam-piaramanidina any ivelany any, na koa hoe manao intervention mihitsy erovana olona voapanga amin'ny resaka kidnapping ka diantsika andraratany Thomasiny. Raha tsy tamin'ity fitondrana ity tsy misy vadana filoham-pirenena izany ka manodina fiaramanidina no ny aingitraingitra sy ny fiantsenana tany Marseille tany Frantsa tany, tsy misy vadana filoham-pirenena voatonontonona trano ny anarany isaky ny misy fanadina mpanjakana fa hoe mitsabatsabaka fa manana quota. Manohana ny filohan'ny teteza mita teo aloha ihany koa raha tsy ahivina ny Armada araka ny fanambarana ny voakandroany. Vaovao misongadina androany ihany koa dia nanaitra ny maro ny fahitana ny antota taratasy manambara fa nisy fanotokodiana volam-bahoaka amina miliara nataon'ny ben'ny tanàna ny Fianaratsoa teo aloha Petra Kotoniaina. Teboka telo lehibe moa misongadina amin'izany dia ny fivarotana ny tanin'ny commune, ny vidin'ny billet ampiasain'ny taxibe ao Fianaratsoa ary ny etra alaina amin'ny ireo mpivarotra fanadiny gaetan Andriatsilavo. Raha ny taratasy voaray eto am-pelantanana, nisy fitoriana napetraka ny toren'Andriamatoa Petra Kotoniaina amin'ny fanonkodinana volam-bahoaka izay mitetina 70 tapitrisa ariary ny faha 12 ny volana Jona 2024. Antony, nisy ny fanomezana tany nataon'ny ben'ny tanàna ny Fianaratsoa teo aloha Petra Kotoniaina amin'ny mpandraraha solika iray tamin'ny alalan'ny baila amfiteotika ary mitetina 70 tapitrisa ariary. Tamin'ny alalan'ny commune ny nanaovana ny fanarahana sy nanomezana ny chèque saingy tsy narotsaka tao amin'ny kitapom-bola ny commune io vola io. Misy taratasy ny daty ny faha 24 ny volana Desambra 2024 milaza fa efa noraisin'Andriamatoa Petra Kotoniaina ny vola ary tany amin'ny banky ao Manakara no nakany azy. Fomba izay mifanohitra amin'ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana. Vao marina tao aoriany fanadihadiana fa tsy narotsany tao amin'ny trésor ao Fianaratsoa ny vola. Ny tranga tahaka izany izay voaheliko ny lalàna andiny fa 720 sy 812 ao amin'ny code pénal. Raha fehezina fanodikidinana volam-bahoaka ary fisandohana andraikitra no nataon'ny Petra Kotoniaina. Ankoatr'ireo, nisy ihany koa ny fitorinan'Andriamatoa Randriamanana sy Rabelea izay niraitsykombakomba tamin'ny Petra Kotoniaina tamin'ny fanodikidinana ny vidin'ny billet ampiasain'ny taxibe ao Fianaratsoa izay mihoatra ny 520 tapitrisa ariary. Ary fahatelo, vola mihoatra ny 7 tapitrisa ariary etra nalaina tamin'ireo mpivarotra ihany koa no voalaza fa nahodikody ny ben'ny tanàna ny Fianaratsoa teo aloha. Vao marina ary misy taratasy mazava manambara fa tsy narotsaka tao amin'ny compte-ny commune tao amin'ny trésor ao Fianaratsoa ireo vola ireo. Andrasana ny Bianco manoloana ity tranga ity. Andrasana ihany koa ny fampiarana ny lalàna amin'ny mahatany tandalàna ny Madagasikara. Iverenantsika ny tontolon'ny fifidianana dia 70 andro katroka androany sisan'ny fotoana natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Nisy ny fionana tamin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny seni anaty sarana ny fikarakarana izay fifidianana izay tamin'ity androany ity. Fantatra tamin'izay fionana izay ary ireo solotena roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrafitra ilay vomiera anaramaso ny fifidianana. Mikael Ramarola. Nampahafantarina tamin'ity androany ity ireo daty rehetra manodidina ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena. Ny faha-7 ny volana Novambra ho avy izao, raha natao ny kady 70 andro katroka androany ny feim-potoana anatanterahana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ny 12 Aogositra hatramin'ny 20 Aogositra famoahana ny listritr'ireo kandidà ho filoham-pirenena. Ny 4 Septambra sy ny 5 Septambra izao akitsapaka handaharina ny kandidà anatin'ny listim-pifidianana. Ny 10 Septambra hatramin'ny 9 Novambra fitsinjarana sy fizarana ny kara-pifidianana. 2 Oktobra hatramin'ny 12 Oktobra fitsinjarana sy fizarana ny listim-pifidianana any amin'ny CED. 4 Oktobra hatramin'ny 9 Novambra fampelezan-kevitra. Ny 17 Oktobra hatramin'ny 10 Novambra fanapahariana ny bulletin sy ny kojakoja ilain'ny birao-pifidianana. 10 Septambra hatramin'ny 14 Septambra atsapaka mikasika ny filaharan'ny kandidà ao amin'ny RNM na ny TVM sy ny haino aman-jery pirenena isam-paritra. 3 Novambra andro farany anambarahana fa anao fampelezan-kevitra. Ny 7 Novambra andro mpifidianana fiodinana voalohany. Ankoatra ny fampahafantarana ny daty manodidina izay fifidianana ho filoham-pirenena izay, nanitikitika ireo fiarahamonim-pirenena ny olana mety hitranga amin'ny famatsim-bola ampiasain'ireo kandidà. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe
raha personne physique de droit étrangère no mandefa vola am'le ota satria la eo ambany io zany personne morale de droit privé de midika hoe exclu zany a une personne morale de droit privé international tsy zay ny dikany fa raha personne physique no étranger andefa le vola eto satria io manko tena hiteraka olana goava io monsieur le président raha tsy misy ka za miangavy anareo a mba angatao any amin'ny ACC ny interprétation no zavatra io a fa nahirana antsika eo. Teo ihany koa ny olana mahakasika ireo anarana miverina sy ny laharan-kara-panondro mitovy ao anatin'ny lisam-pifidianana. Manodidina ny 4,000 ny anarana mitovy na ihany koa ny laharan-kara-panondro mitovy raha ny fanazavan'ny CENI raha toa ka 5 alina sy 2 hetsy izany teo aloha. Amin'izao fotoana iresantsika izao, io moa tsisy zavatra ho afenina. Fa miresaka doublon tsika, araka ny resahanay teo efa nanao zahay ny audit interne. Dia taoriany izay nakana ny doublon mahatratra 5 alina sy 2 hetsy zay dia mbola misy ihany ny doublon ary ny zavatra hita dia teo amin'ny 4,000 latsaka kely eo zany zay tsy maintsy ho diovina sy ho esorina. Zay zany sisa. Ary amin'ny vaomiera zay ho tarihinareo zay jery azy eo dia andray fanapahakevitra nitsika hoe ho esorina ave ary tsy maintsy ho esorina moa zany. Tsy maintsy ho atao ny fomba rehetra ahafahana manadio an'izay lisam-pifidianana zay arak'izay mety ianareo ao anatin'ilay vaomiera dia ho hita eo zay. Notanterahana androany ny fihaonana niarahana tamin'ny CENI sy ny fiarahamonim-pirenena hoentina manatsara ny fifidianana ary raha ampitso kosa ny fihaonana amin'ireo mpanao politika sy ny CENI. Anisan'ny sehatra anjakan'ny kolokolo ny enenivon'ny commune izay sakana ho amin'ny tsy fampandrosoana ny firenena. Araka izany dia commune misy 10 eto Analamanga. Araka izany ho voafidy iasan'ny Bianco hitondrana izay fampandrosoana izay. Mampionana Raikoto Arson. Anisan'ny antony iray lehibe mahatonga tsy fandrosoana eo amin'ny firenena iray ny fisian'ny kolokolo, indrindra ny eny anivon'ny commune izay fototra iangana sy kitro hiaran'ny fampandrosoana. Raha ny eto Madagasikara, betsaka ireo commune fantatra fa manome ivana ny kolokolo ka aharaisana fitarainana eny amin'ny rafitra miady amin'ny kolokolo raha ny nambaran'ny talepahatra amin'ny Bianco eto Antananarivo. Dia betsaka ireo commune nefa nanaovana fanadihadina. Raha ilaza fotsiny nareo fa mahafantatra azy tsara ohatra hoe commune Ambomamasina Ambalavao zany nalaza be zany teto amin'ny firenena. Commune neza. Misy commune hafa ihany koa ngamba fanao tsy hitantaraiky eto fa maro be. Fantatritsika raha ny antotanisa izay mivoaka fa ny commune na ny fitsinjaram-pahefana dia mbola isan'ny ireo sehatra izay azahoana fitarainana raha resaka kolokolo ny resahana. Commune 10 amin'ireo commune 7 eto amin'ny faritany Analamanga no miara-miasa akaiky amin'ny Bianco anomezana vana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny fomba fiasa sy ny asa fampandrosoana. Tafiditra anatin'ny tetikasa miasa amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony na prodeside. Ireo commune 10 ireo no voafidy arahy maso ny fampiasam-bolana. Natonga an'ilay safidy zany misy fitaovana ampiasain'ny ministère ny fitsinjaram-pahefana ataony hoe indice de gouvernance locale manome support ny atsaran'ny fitantanana eny anivon'ny commune no nijerevanay dia iny nanaovana an'ilay safidy an'ilay commune. Ireo commune ireo zany misy efa metimety tsara ny fitantanana fa ampiana ihany izy mba ahafahana stabiliser an'ilay izy. Misy indray tena tsy mety mihitsy ny fitantanana fa misy volonté ao aminy ahafahany mba hoe anatsara an'ilay fitantanana dia ampiana koa izy. Misy critère maromaro ohatran'izay zany dia tonga tamin'ireo commune ireo tsika. Ny fanjakana Allemand no mamatsy vola ity tetikasa ity izay mitentina 2,5 tapitrisa euro na 5 miliara ariary. Nisy ny maraina teo ny atrikasa fampahafantarana io tetikasa io, ny arahan'ny Bianco, ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny tompon'andraikitry ny tetikasa. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia rano tatitra ofisialy mpizahatany manodidina ny 1,2 alina no tonga mitsidika ny tsinginy Bemara ao Bekobaka ho an'ny taona 17 sy 2 arivo.
dimy alina ariary isan'olona isan'andro no alohan'ireo vahiny tonga mitsidika ny toerana. Antonany maro izay anefa raha namarany be ny tanàna any an-toerana tsy nahazo fampandrosoana na tameribidy amin'ireo vola ireo ny commune sy ny toerana manodidina. Tsy misy ny fotodrafitrasa toy ny birao ny commune izay lasa ao atokantrano be ny tanàna izany. Tsy misy ny tsena, tsy misy ihany koa ny jiro, ny tsy fandriam-pahalemana ho tsy lazaina intsony. Tsy misy raha ny fanazavana ny mangarara amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ny vola izay andraikitry angapa teo aloha. Angatahan'ny be ny tanàna araka ny mpikopaka araka izany ny anaovana audit any an-toerana. Isy ny hetsika izay ataon'ireo fokon'olona sy ny commune fanampanazavana. Zany zahay mba preuve hoe anamarinina fa io ny fokon'olo tsy makasitraka miaraka amiko. Io taratasy io dia alefanay makaty, zahay manao hetsika ho be kopaka, ny taratasy mandeha makaty. Efa ampy angamba zay ny ezaka nataoko, antanatoatra nataoko, na fampandrenesana tompona ndraiky voakasiky ny zavatra maharary anay io zany. Dia hitarika an'ilay vahoaka zahay hanao hetsika, tsy eto Antananarivo ihany anao mahay manao meeting na mahay manao grève. Fa raha voavahandreo alohan'izao moa le izy dia ino arabaso arabatsa fa raha tsy voavaha io momba nio tsy fahazoanay tombotsoa sy tsy fametrahana an'ileo hoe tikeny andadoany ary tsy fandraisana andraikitra hanampy anay momba ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritsy misy anay iny dia tsy maintsy roso amin'izay zahay. Arahina ao anatin'ny fandarana ankitspo raha pitsony adevitra mahakasika ity tranga any Bekopaka ity izay iarahanao amin'ny be ny tanànany Bekopaka sy ny talehan'ny fifandraisana amin'ny Madagasikara National Park. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy nahitana vahaolana ny fionana teo amin'ny ministry ny angovo sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitaterana tamin'ity androany ity. Fantatra fa hiakatra 50 ariary isam-bolana ny vidin'ny solika, manambana ny hampiakatra ny sarandalana ho 700 ariary ny CTU amin'ny farany volana aogositra izao raha tsy misy ny vahaolana Michela Renardzon. Taoriany fanambarana ireo mpitatitra eo anivony CTU fa hampiakatra ny sarandalana ho 700 ariary izy ireo. Mahalona ny fiakarany vitsolika, fantatra fa nampiantso fionana tamin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitaterana androany ny ministry ny angovo. Raha ny fanazavany miampy 100 ariary amin'ny vidin'ny solika amin'izao, ny vidiny tena izy izay tokony ho tratrariny Madagasikara. Raha ny fampitam-baovao vaovao iray dia entina manatratra izany, hiakatra 50 ariary isam-bolana ny vidin'ny solika. Ny maraina teo raha ny fanazavany ny filohan'ny CTU, ankoatra ny fandoavana ny compensation ny ireo mpitatitra, mitaky ny ambidinina ny litatry ny gazoalina ho 520 ariary izy ireo. Ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny CTU. Tsara izay tsy miala amin'ilay assemblée générale nataonay efa angamby izay 3 volana lasa hoe nanao coût d'exploitation zay maty antoka raha mihoatra ny 3 arivo na dia iray mbilanja ary dia tokony ho 700 no frais. Tsy notanterahanay nefa izay satria ny andren'izay vary mangatsiaka izay asa efa vitanay no compensena aminay tamin'izany andro izany izany hoe 30 litres fois 30 jours zany nisy tarif préférentiel nomeny fanjakana hoe 2860. Izay zany le resaka compensation nefa le izy tsy mizotra amin'ny ara-dalàna fa tsy hay moa izay kajikajy paipaika ara-teknika ihany fa tsy teneniko hoe misy politika sosial fa samy tompona andraikitra feno raha toka samy mandray ny tandrifiny zany mandray ny andraikina tsy tokony ohatr'izao ny taorian'ny fionana tamin'ny ministry ny angovo ny ariva teo raha azo tamin'ny Antoine Tarby ny filohan'ny CTU dia fantatra fa tsy nisy ny vahaolana nivoaka. Hatreto izany raha ny fanazavana mitoy ny fitakiana ireo mpitatitra, voatazona ihany koa ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary ny farany volana aogositra izao. Miandry ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny izy ireo. Izay ny fitaterana eto andrenivohitra fa mahakasika ireo parkina eto andrenivohitra kosa indray dia tapaka nandritra ny filakevitra ny tanàna Antananarivo omaly fa tsy azo inkena intsony ny fanitarana izay ataony Ezipark izay nilaza moa izy ireo fa nanin'izy ireo ny taratasy mazava ahafahana manao izany. Iteraka olana eo amin'ny commune sy Ezipark araka izany fitantanana ny toeram-piantsonana eto andrenivohitra. Yves Richard. Manangasanga ny fifanoherana eo amin'ny commune Antananarivo sy ny Ezipark amin'izao fotoana mahakasika ny fitantanana ny toeram-piantsonana eto andrenivohitra. Tapaka nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany filan-kevitra ny tanànana Antananarivo omaly fa tokony averinodiniana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta, tsy azo ekeny intsony ihany koa ny fanitarana ny toeram-piantsonana tantany ny Ezipark raha ny fanazavana. Ny Ezipark dia fantatsika tsara
fa efa nisy taloha natongavana iteto ary ny convention ny fanarahana tamin'io dia efa vita somi ary efa niatra taloha natongavana iteto natao ny fantsina sy ny fanatsarana rehetrarehetra nefa dia mbola hita fa maro ny fimelomelonana sy fahatsapany voaka-Antananarivo fa tsy ny ekena intsony mbola isin'ny extension lohatra amin'izao ary tokony hodinihana ny asa zay ataon'izy iparika mba ho zavatra mendrika sy ny fanentana hatrany amin'ny takin'ny tanàna Antananarivo. Isan'ny toerana tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanitarana ny toeram-piantsonana ny eto tsy azo tafo be horirika nitsangana nanohitra ny fanitarana androany ny fikambana ny toeram-pivarotana sy ny poniny etỳ an-toerana araka ny fanazavana isan'ny toerana izy ireo ny sara ny toeram-piantsonana. Hatramin'izay aloha teo amin'ny eniny Tsirotapitsisa eo no parking nanay plasina tôbila anankitelo isa-taona izay. Amin'izao efa ny plasina fiara anankiray efa any amin'ny efa tsetsy Rotapitsisa ny parking ray dia arak'izany dia lasa avo-roeny zany le fikaran'le izy. Dia nefa izay tsy mety aminay amin'ny konkora hoe izay ny hitondrana anay satria eto zany mangazain le eto. Etsy ankilany lazany teo anivony izy parika androany fa ananana izy ireo taratasy mazava no soniavy ny lefitra voaloso faharoa ny tanànana ny Antananarivo ary nandalo ny be ny tanàna sy ny taleny kabinetra ny fahazona manitatra ny toeram-piantsonana eto Andrenivohitra. Misy sady le mbola tsy voaloko mihitsy, misy nefa voaloko zany hoe rafraîchissena le efa voaloko taloha. Dia reto voafaritra reto Analakely tsy azo tafo Isoraka Tsary lalàna dia Behoririka dia Tanimena dia sy ny première adjoint sy deuxième adjoint no anay dinam-pandalovana tao maire directeur de cabinet sy ny secrétaire général. Iaraha miaiky fa nahazona fitarainana maro ny fitantanana izy parika ny toeram-piantsonana saingy isan'ny tafiditra ao anatin'ny fifanarahanm-piara-miasa ny commune amin'ny sehatra tsy miankina andaminana ny tanàna isorohana ny gaboraraka samihafa ny fanomezana ny fitantanana ny toeram-piantsonana ho an'izy parika fa nytaniana mipetraka ny hoe inona no antony nampiova hevitra ny commune Antananarivo mahakasika ny fanitarana ny toeram-piantsonana tantaniny izy parika. Izay ny amin'iny fa hiditra amin'ny tontolon'ny dokavarotra isika izao anatin'ny tapany faharoa vaovao ny atantsika ny Startour Majunga. Eo ihany koa ny mahakasika ny hetsika sésame izay manomboka rahampitso. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidy numéro 1 malagasy. Famarana fankalazana faharoapolo taonany radio fanambarana dia sy fiona be maneran-tany fiangonana apokalypsy ny sabata 1 aogositra ho avy izao etsy amin'ny Coliseum. Ny fotoana dia hanomboka amin'ny 7h maraina ary arahana amin'ny président Mayola Mivady koa hanasanana ho fiangonana tsy akanavaka antoko politika mpanao fanatanjahantena isan-karazany amin'io ihany koa nitondrana bavaka ny candidat Mayola sy ny firenena malagasy anzo eny amin'ny Coliseum. Tongava maro zavatra tsy hain'olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité.
vas m'écouter attentivement. Ces murs font 1,20 m d'épaisseur. Ça sert à rien de crier. Pourquoi vous faites ça? Je crois que tu le sais déjà. Je l'ai trouvée un jour dans la grange. Elle s'était pendue à une poutre. Aidez-moi! J'ai consacré toute ma vie à ma sœur. Tu dois aller te livrer à la police. Araky ny bande-annonce teo iny 10x10 izay ny film rahantsika anioala amin'ny folo ora latsaka folo eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mahakasika ny fandefasana taratasy eny amin'ny postra malagasy izay ny fanontaniana napetraky ny agence capsule iarahana amin'ny Kolo TV FM tamin'ny ity indray mitoraka ity vitsy ny malagasy mandefa taratasy eny amin'ny postra ankehitriny araky ny vanim-paniana azo fanadiny miantarandriana. Ianao ve mbola mandefa taratasy amin'ny postra? Io indray no fanontaniana napetraky ny agence capsule niarahana tamin'ny Kolo TV tamin'ny olom-pirenena 720 taona miakatra ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay teo sy ny voalohan'ny volana Aogositra. 900 isanjato ihany no nilaza fa mandefa izany amin'ny postra noho ny tsy fahaizana interneto. Namaly fa tsy kosa ny 420 isanjato izay nisafidy ny mampiasa interneto. Nanamary ny fiainan'ny mpandefa taratasy io ny teo anivon'ny postra malagasy. Ho an'ity mpizara taratasy ity ohatra izay nanao ny asa tato anatin'ny 10 taona mahery. Nambarany fa tsy taky ny taloha intsony ny tany olon-tsotra mandefa izany ankehitriny. Azo nanomboka tamin'ny 2002. 2000 zany hoe 20 taona zao. Raha oharina tamin'ny fotoana nidirako teto zany dia hita hoe misy fiainany le izy miaina. Lasa miakely zany. Mbola misy hoe taratasy tsotra hoe taratasy manoratra ho an'ny olona ve? Misy ihany fa mahalana fa raha tsika samy eto Madagasikara dia mahalana be zany misy an'izay. Indray mandeha isan-kerinandro. Na misy azy io fiainany io tsy ampy raha oharina amin'ny abetsahany mponina ny isan'ny mpizara taratasy eto amintsika. Fahitana azy ato aloha mbola tsy ampy izay satria hitanantsika hoe ny eto Antananarivo centre ville aty fotsiny azy mbola tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny trano dia izay mahatonga an'ilay izy manano sarotra satria ny taratasy zarain'ny facteur eo aloha ny miankina amin'ilay volume moa eo ihany koa ny velaran'ilay quartier. Misy ny taratasy hoe tena ohatra hoe original mihitsy ilain'ny olona, misy na ny eo amin'ilay olona mifanoratra fotsiny ary aloha dia misy lanjany amin'ny olona ny hoe soratanan'ilay mpandefa raisin'ilay andepasana. Ho an'ny mpizara taratasy iray manomboka amin'ny 7 ny asa aorian'izay vao mitety tanàna manao ny fizarana. Za zao miainga any an-trano amin'ny enina sasany eo dia tonga eto zany amin'ny fito sy fefany fito sy fahatelo dia manomboka manao ny asa koa dia izay mivoaka eto zany amin'ny valo dia tonga any amin'ny quartier izarako azy any amin'ny valo sasany amin'ny 7 latsaka. Hatreto aloha zany misy bus ny anay ato amin'ny poste dia aterina any amin'ilay faritra izaranao taratasy ianao dia any ianao dia amin'ny ankapobeny zany eo amin'ny 20 hatramin'ny 12 kilometatra eo isan'andro. Tahaka ny asa rehetra ilaina fiofanana ny fizarana taratasy hoy izy. Raha tsy ahivina taratasy fiantsoana ilaina amin'ny fianarana sy taratasy ilaina amin'ny asa na taratasy avy any ivelany, ny ankamaroan'ny taratasy tonga any amin'ny postra malagasy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia haritra 3 andro ny Star Tour Mahajanga izay tanterahana ny fa 420, 520 ary 420 ny volana Aogositra ho avy izao. Lalao sy fifaninana isan-karazany moa ny hita amin'ny izany. Mamaim-poana ihany koa ny fidirana amin'ity hetsika ity. Mikaela Ramarina. Fotoana iray ahitana ireo karazana vokatra avoakan'ny orinasa Star ny hetsika Star Tour. Amin'ity andiany manaraka ity ao Mahajanga no anatanterahana izany taorin'ny Star Tour izay natao tao Toamasina. Isy ny animation podium mandritra ny 3 andro anatanterahana ny hetsika. Mpanakanto maro ihany koa no anafana izany hetsika izany. Azo tombony sy sahaza azy ny rehetra na ny ankizy na ny tanora amin'ny fisian'ny hetsika sy lalao isan-karazany.
Anisan'ny mampiavaka anazy ny voalohany indrindra ny toetra nanaovana anazy satria dia eo amin'ny bord mahajanga daholo ny animation rehetra, izany hoe manomboka ety amin'ny ENM ka hatrany amin'ny Baobab. Araka ny ahafantarantsika ny Star Tour dia anisan'ny hetsika karakarain'ny Star izay natokana ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, sy ho an'ny lehibe, ho an'ny fianakaviana sy ho an'ireo mpinamana. Dikan'izay misy ny animation sy ny activité izay ho karakarainay ho an'ny isa-tsokajin'olona zany mandritra ny fotoana io amin'ny atoandro, maraina sy amin'ny alina. Artista maro no avy mandritra an'izany, anisan'izany Tansmena, Jazz MC, Stéphanie, Bastalion sy Elidio. Azo toky ihany koa ny rehetra amin'ny fisian'ny fandriam-pahalemana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Resaka sécurité nijerena aloha voalohany satria priorité numéro 1 Star dia betsaka tokoa no intervenant, misy NEMO zany miaraka amin'ny police, miaramila ary gendarme, ary misy koa ny sécurité civile, misy amin'ny 50 ambasadeur zareo. Mianaraka izay dia misy koa ny croix rouge ho an'ireo intervention de premier secours, dia ny ambulance raha sanatria misy évacuation arengany mba tsy hisy zany. Manaraka an'izay ny hetsika moa zany dia tsy mety raha tsisy ny nettoyage aorinany, ka isan'andro dia misy ny fanadiovana izay karakarainay miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo. Araka ny hetsika izay ho atao ao Mahajanga dia misy ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny commune ao an-toerana. Tontolon'ny asa tena kosa indray dia asa manana ny toerany ary mampidi-bola ny fanamboarana cadre photo sy fitaratra nanomboka ny taona 790. Tsy mahavelona intsona nefa izany ankehitriny noho ny fitobahan'ireo cadre avy any ivelany. Yves Richard. Nanomboka ny taona 790 nampalaza ny tsenan'ny Zoma no efa nivelona tamin'ny fanamboarana ny cadre photo sy fitaratra ny fianakaviana Rasolofonarivo. Ny taona 2000 no nandimby ny asa indray ny tenany rehefa tsy nahita vokatra tamin'ny asa-mpanjakana tamin'izany fotoana. Nanana ny toerany ary nampidi-bola nafahany namelona ny vady aman-janany ny fanamboarana cadre photo tamin'izany fotoana, saingy nivadika ny tsena tao anatiny 9 taona. Misy fotoana eto tena tsy mitondra vola monta, tsy vaky lova. Misy fotoana indray nefa eto mety mahita hoe 3 alina, 10 alina arakaraka ny tsena. Fa ny tsena zany tsy ohatran'ny taloha intsony ilay hoe tsena zomana. Matetika zany ny fijeriko azy rehefa eo amin'ny fotoana ilay fangalana pension dia ohatra ny bebe ny olona metsena. Ny A4 zao 7,000 complet zany ilay 4 dia manisy sary fotsiny ilay olona soratra ao anatiny. Dia ny A3 indray 3,000 sy 1 alina, 10,000 sy 1 alina. Araka ny fanazavana, ny sedra olana maro ny fanamboarana cadre amin'izao fotoana. Efa maro ireo mpampiasa vola madinika, mitady loharanom-bola hafa menona ny karama isam-bolana no manao ity asa ity. Eo ihany koa ny fiakarany vidiny akora fototra anaovana ny cadre. Resaka politika ilay izy fa efa taona tamoana ka tsy sarotra be zany ilay lalam-bola. Isaka maka entana ianao zany any amin'ny fournisseur dia somotra ilay entana dia miteny ny fournisseur hoe tsy avaonay io fa dédouanement io no misomotra. Ilay qualité nefa tsy mety tsara fa ohatran'eo ihany eo na meratsy kokoa. Raha ny fanazavana hatrany, mbola azo ikofirana sy ainana ny fanamboarana ny cadre photo sy ny fitaratra ankehitriny, saingy isan'ny tokony hojerena akaiky ny fifaninanana tsy ara-dalàna, vokatry ny fitobahan'ireo cadre photo sy fitaratra avy any ivelany raha ny fanazavana hatrany. Tontolon'ny fanatanjahantena dia hanomboka rapide somany hetsika sésame etsy amin'ny gymnase Korondrano. Ireo sport extrême sy arts martiaux no maro samihafa no hita ao anatin'izany. Efa ao anatin'ny fanomanana sy fikarakarana tanteraka ny tompon'andraikitra Henri Florent. Hanomboka rapide soma fa 10 aogositra ny hetsika sésame na ny sport extrême salon des arts martiaux izay ahatra 3 andro etsy amin'ny gymnase ny Korondrano. Karazana fanatanjahantena maro no hita ao anatin'ity hetsika ity. Toy ny koksul, taekwondo, kendo, artema, jujutsu, kickboxing, judo, karaté, aikido, capoeira, ny rouleur, sy ireo arts martiaux maro samihafa
Zay atao amin'ny judo club elite Antananarivo sy ny Kosoa moa zany dia efa vonona tanteraka amin'ny zavatra ho atao rapitsy dia manasa antsika mba ho tonga maro fa hita zava-baovao nareo atao amin'ny fikarakarana rehetra zay ataon'ny sezama. Ny Ritsu Jet Academia, Jun Fan Kung Fu Jet Kondo dia efa vonona indray anjara amin'ny sezama 10, 11, 12 aty amin'ny gymnase Akorondrano. Koa manasa antsika rehetrarehetra ray aman-dreny hoenty ny zanaka ny tanora tongava aty fa misy zavatra mahafinaritra be da be aty dia aty tsika mihaona. Ankoatr'ireo mpandray anjara, efa voany ihany koa ireo mpikarakara ao anatin'ny hetsika. Ankoatr'ireo hetsika ara-panatanjahantena maro samihafa, misy ihany koa ireo stand sy ny fivarotana ireo matériel sportif isan-karazany izay hita ao anatin'izay 3 andro izay. Tonga ty fotoana ny organisateur ny sezam ataova mpikarakarana zay rapitso 10, 11, 12 ho avy zao sezam salon des arts martiaux et sport extrême tongava maro fa hitantsika initiation démonstration karazana arts martiaux hitantsika ao na démonstration na skate rouleur hitantsika ao sakafo rehetrarehetra afaka mividy metsena resaka sport rehetrarehetra tongava maro fa tsy ho diso fanantenana nareo village des jeux des arts martiaux rapitso voalohany eto Madagasikara. Rapitso amin'ny sivora araka izany no anomboka ity hetsika sezam sport extrême salon des arts martiaux ity izay aritra 3 andro rapitso fa 10 ny volana aogositra fa 1 ary 12 aogositra izao etsy amin'ny gymnase ny Akorondrano. Tontolo nikitra kosa indray dia namoaka sazy nampiato ireo mpitsara afrikanina maromaro ny avy ao anivon'ny CAF izany tafiditra amin'izany moa ilay mpitsara malagasy Amada Nampriaza izay voapanga ho nanao kolikoly Henri Florian. Taoria Nikodisy teo anivon'ny CAF Confédération africaine ny baolina kitra ny alahady lasa teo namoaka ny aran'ireo mpitsara baolina kitra misy 420 izay voasazy ary nahato amin'ny asa mahampitsara azy ny eo anivon'ny CAF ny andro ny omaly. Tafitra anatin'izany lisitra izany ilay mpitsara malagasy Amada Nampriaza izay isan'ireo mpitsara malagasy voapanga ho nanao kolikoly. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny haino manjera iray no ahafahan'ny CAF na makafaka ity resaka kolikoly ity. Izy izay tsy mahazo mikirakira na misany ndraikitra mifandray amin'ny baolina kitra mandritra ny fotoana tsy voafetra mandra-pahavita ny fanadihadiana ho an'ny Amada Nampriaza. Tsy izy irery ihany fa ao koa ireo mpitsara 30 hafa avy any Congo, Benin, avy any Guinea, avy any Guinea Bissau, avy any Ghana, avy any Senegal ary ny avy any Liberia. Isan'ny lalao nahatonga resabe ho an'ny Amada ny fiaonana tamin'ny 9 Janoary 2014. Ny fanandrina ny Togo sy Algérie nametraka fitarainana ry zareo Algérianina tao anatin'ity lalao ity. Ny fanadihadiana no amaritra na misy fifandraisana amin'ny lalao io na tsy izao mahavoapanga azy izao. Eo ihany koa ny lalao tetsy amin'ny kianjan'ny votovorona fiainana teo amin'ny Elzeko Plus sy Fosa Junior izay niteraka adihevitra sy resabe momba ilay penalty roa tamin'ny minitra farany. Fiainana izay nahitana farany ny Amada Nampriaza. Andrasana raka izany ny toy ny fanadihadiana manoloana ity fanasaziana ity. Ankoatra izay voaroka tsy mahazo mitsara ny baolina kitra karakarain'ny CAF mandra-pahafatiny ihany koa David Laria. Mpiretanindrazana amin'ny misa fito kosa no voasazy 10 taona tsy afaka mitsara ny baolina karakarain'ny CAF. Izay vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia tafakatra 1.70 ireo namony aina ao Indonezia amin'izao fotoana izao ary mihoatra ny 5 sira etsy ireo nafindra toerana vokatry ny horohorontany goavana anseho tany ny toerana ny alahady lasa teo mbola mitohy atrano ny fikarohana ataon'ireo sampana mpamonjy vony fanadina. Manamorona ny arabe no nametrahany tompona andraikitra trano eva andraisan'ireo olona maro nafindra toerana. Taorian'ny horohorontany ny alahady lasa teo fianakaviana maro no tsy maintsy nitsoaka tao amin'ny trano fonenany. Manoloana ny amaroan'ny traboina sahirana ireo mpamonjy voina tsy maharaka ary maharitra ela ny fizarana sakafo sy fanafody eny amin'ireo trano eva. Mila ry sakafo sy rano ho an'ny zanakay izahay, sarotra ho an'ny ankizy ny miaina eto satria mangatsiaka. Tsy afaka matory izy ireo amin'ny alina satria tsy manana lamba firakotra ho azy ireo izahay. Dans le reste de l'île, les opérations mitohy hatrano ny famonjena voina. Moské ity nanjery eto ity. Nohony tsy fahampin'ny fitaovana sy ny olona, maro tamin'ireo mponina no tonga nanampy. viennent en renfort. Vehivavy iray no tsy tao anaty lisitra, efa notadiavinay fa tsy hita hoe aiza izy. Raha ny fahitanay, mbola ao amin'ny moské izy. Dans la mosquée. Trano maro, lalana sy tetezana, potika avokoa ireo, taorian'ilay horohorontany. Hatramin'ny alahady, tsy mitsaha mitombo ny tahan'ireo namoy ny ainy sy naratra mafy.
connaissons pas le nombre. Tsy fantatray ny isa marina amin'ireo voatsindry ny faharodanana, kanefa rehefa hitanay izy ireo dia ampahafantarinay avy hatrany na maratra na maty na velo na soamantsara. Hatramin'ny horohorontany ny alahady lasa teo, mihoatra ny 309 ireo horohorontany madinika nahazo any Lombok. Dia izay mamanana ny vaovao tamin'ity alina ity. Saorananao tsy nisaraka taminay. Tsy adino amin'izany ihany koa ireo any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka ny vaovao Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV, Antsirano sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara taolo tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.